Koko daholo faly miarahaba antsika rehetra manaraka ny page Riza Somanana na ireo tsy manaraka koa na ireo sendra mba mandalindalo kely eto amin'ny page zany. De ny page eto moa zany de natao hizarany mahasoa sy ny mahafinaritra, mampiala voly, mampitsikaiky fa tsy manaratsy olona. Tsy zay zany tanjona eto, tsy manaratsy olona, tsy natao hiady aman'olona fa kosa mamaly rehefa hita fa misy olona manao zay tsy mety. Nenahy zany zay ny mazava be aminareo zany hoe inona le antony andehanako eto, de fizarana zany eto mizara ny mahasoa sy ny mahafinaritra. De za te anontany anareo, mandany fotoana anareo eto amin'ny Facebook, zany hoe tsy hoe tsisy asa akory anareo fa manokana fotoana andehananareo mitsidika eto ny monde virtuel. De za zany te anontanyko hoe mandany vola anareo satria ny crédit tsy bôjo, ny wifi tsy bôjo, de mandany énergie nareo satria lany ny rondoa mandeha mijery eto, mamaky ny zavatra isan-karazany eto. Be de be ho an'ny antony mety andehananareo eto, mety mila torohevitra nareo ho an'ny fampandehanana ny orinasa nareo, mety mila hevitra nareo momba ny olana any am-piasana nareo any, mety mila hevitra nareo amin'ny fanabeazana ny zanakareo, mety mila hevitra hoe ato misy mizara astuce ohatra ny ahoana ny mahandro sakafo ohatran'izao, inona ny goûter-ny ankizy, inona ny hevitra vaovao zany avy aty ivelany sy ny sisa. Zany hoe raha mandany fotoana miditra eto zany ianao de zavatra mahasoa anao. Koko Zerikla Narvelonirina, de zavatra mahasoa anao zany tadiavinao. Matoa anao mividy crédit, mividy méga, matoa anao lany fotoana mijery ato zany, manana compte, de misy zavatra tadiavinao ato. Fa za kosa mino tsy hitady lapoasy anao ato, tsy hitady ozona anao ato, tsy hitady laginina anao ato, fa diso ianao raha ohatra ka zay no ilainao ato. Asa nazonareo, tsisy hoe andeha hitady zavatra mahasosotra indray zaho ato amin'ny Facebook. Raha zay no izy, de diso ianao. Tsy mazava aminao zany ny dikany le plateforme. Ato zany de natao hitadiavana zavatra mampivoatra anao, mampatsaratsara ny fiainanao, ny énergie-nao, mampatsaratsara ny avenir-anao, mampatsaratsara ny manodidina anao ary indrindra mahatsaratsara ny zao tontolo zao zay ikambanantsika. Ny tanindrazana iraisantsika, ny ikambanana zao tontolo zao ikambanantsika ka samy eto amin'ny planète Terre daholo antsika rehetrarehetra. Zay zany ny eritreretiko hoe tanjona ny olona ataontsika hoe amin'ny ankapobeny. De za am'izay zany eto te hametra-panontaniana aminareo le sasatsasany zay mbola tsy mahafantatra tsara hoe inona ny tadiavinareo eto. Tianareo ve nareo manaraka olona, manaratsy olona, manimbazimba olona, olona nahazo trophée de vingavingaina? Azavaiko kely aloha, tsy trophée fotsiny fa na fahaizana na inona na inona. Ny olona anankiray rehefa mahay zavatra de misy entité mireconnaître anazy. Ohatrana manokana zao za mpampianatra mpikaroka, de université aty mireconnaître anahy de miantso anaka hoe avity mba zareo aty aminay ny fahaizanao. Asa nazonareo. Zay zany manamarika ny asa, ny bainga voavadika no manamarika ny asa. Oui, salut, soary Vembola, coucou Annie Justine. Ny bainga voavadika no manamarika ny asa. De rehefa mba misy olona mitsikera olona sy manevateva olona de mba jereo hoe iza ny reconnaître anazy. Le olona milaza hoe mahay mozika, namoaka hira firy. Le olona milaza hoe afaka manao spectacle inona mba nataony. Izy ty tsy ariary zato ampandrina, izy ty tsy vava fotsiny, asio action. De olona efa hitanareo ve tsy ary nisy ny reconnaître anazy, tsisy hira nafatina hira raitsy navoaka, kanefa de manaratsy zato isan-jato ho an'izay mpihira rehetra, kila mpihira vao rehetrarehetra, na lehilahy na vehivavy, na nanao faute na tsy nanao faute, de dominay zay hitanay. Zay ve le olona amin'io tsy namoaka hira ho anandray aza. Zay zany le izy milaza hoe mahay mozika,
mahay hira, tsisy nafatina hira raira tsy navoakany, toko fatifatina mihitsiny satria zay le phraseny hoe mamoaka fatifatina hira. Reo olona mamoaka fatifatina hira reo de tian'olona okaloha zava, reconnu reo, nahazo trophée isan-karazany reo. Fa aizany ianao ray zay. Faharoa, fahaizana. Le olona milaza manam-pahaizana, manavendrana antsika malagasy rehetrarehetra io, mba fantatrareo moa ina fahaizany? Za tsy mino hoe misy amboniny baka, za tsy mino, tsisy. Mba fantatrareo moa ny asany? Tsy cadre. Zay ty cadre ty Amerika, azafady indrindra. Cadre, enseignant chercheur zany cadre. Tsy manambany ny asany, fa tsy cadre izy. Tsy zany ny asa tena izy. Satria tsy navita fianarana izy. Ka maninona ny olona mavita fianarana? Zimbazimbaina. Anga diplôma vidina tany Anosy Anala io? Miala tsiny manonona an'le toerana fiavianareo sasany? Non. Tsy akeko mihitsiny zany. Kizy vavy lauréate nahay be teto nataoto. Zimbazimbaina. Ny misy ny zimbazimbaina. Fa nga izy ny tena bôgôsy? Ino ve bôgôsy? Manao ana vatany? Mba hitanareo? Mba jereo le olona manaratsy olona. Mba saivo makafitaratra izy mba mijery ny endriny. Mba mijery ny bikany. Hainareo tsara ny bikany. De maninona olona nahazo voalohany amin'ny misy? Aratsiana. Nefa ny tarehy ara ohatrany aloza tsy tena. Ny vatana ohatrany vatana aloza tsy tena. Tsy toizako. Fa hitanareo tsara zany. Matoa ny olona anankiray, miteny olona anankiray, voalohany indrindra tsy matoko valeur izy zay. Olona misy problema. Faharoa, matoa izy miteny olona anankiray, manaratsy an'iny, mialina izy. Tiany ananana izy iny, mba tiany, mba satriny izy mba halaza fa tsy tafy. Mba satriny izy te hamorokira fa tsy tafy. De ny andro sisa fanantenany, aloha aratsiko reto efa mba lasa reto. Za tsy nefa ohatr'izao sisa ny tarehako sy ny vatako, de aloha ny olona nahazo misy indray no amboariko tsara eto. Zany ve de mba rariny? Zany ve de mba toetsaina? De zay, de mieritreritra zany ny olona amizay hoe zay ny zavatra mety atao. Mieritreritra hoe zay ny fomba satria influenceur le olona. De mieritreritra mpanaraka an'le izy rehetrarehetra hoe mety ty. Izy am'zany ery a distance ary. Tsy any an-tanindrazana ange izy mibaikobaiko io e. Izy mi-influencer io e. Izy manaratsy io e. De idirako indray fananana. Inona mba fananana? Manaratsiratsy. Isanao sady tsy kitay tsy varomaina. Sady tsy ary. Fa ny vava fotsiny manaratsy ny olona. Manaratsy an'izao ny vadiny ihany oatra zao. Aboay vadinao. Ahoana? Aiza? Ahoana fiainany? Mba nahita vidy famille ve nareo? Mba nahita? Tsisy. Kanefa de le olona kortanina. Zay, kortanina daholo ny olona rehetrarehetra. Ohatrany hoe izy ny fatratra. Satria ny gasany an-tanàna moa olona mampalahelo, olona sahirana. Olona tsy afaka mananina tsony de hoentiny hisarika an'izany de anaratsy olona eto. Averiko tsara andre mandeha, misavy nareo raha anao allo hoe allo, andao rehetrarehetra tsika, andao hiaraka ifamtoana ria Mahamasina fa andeha anaratsy ny anina tsika. Ataotsika manana anganiny mihitsy ny anina iny. Misy andeha nareo? Zay fotsiny, raha mandeha nareo hoe andao fa daotsika andeha anaratsy ny anina. Zay ngely izy, zay foana, isan'andro ary tsy fidianana olona. Fa zay miakatra kely de fa tamy izy. De fa maninona? Za te miteny anareo. Tsy normal io olona io. Tsy normal dans le sens négatif. Tena hoe antisocial io. Olona pervers narcissistique io. Aminazy izy nieritreretiny. Tanareo, izy mieritreritra hoe izy manam-pahaizana. Tsy manam-pahaizana, Wikipédia ny référence. Tsy manam-pahaizana, tsy mahay mamaky teny amin'ny anglisy ny LinkedIn ko nandeha nijerevany tany, assistant professeur za lazainy fa hoe assistant zany. Ny atao hoe assistant professeur dia maître de conférence. De izy zany, oui, misy lagy izy de manana olana. Fa ny anakahy zany tsy any aminazy, fa le tsika le micautionné anazy. De enao zany ve le crédit efa nividinao, le fotoana natokanao,
le énergienao ianao reraka avy miasa iny mba hijery zavatra tokony mahafinaritra mahasoa anao sy ny fianakavianao no jerenao. Inona indray ny ataonao? Mampiditra négativité amin'ny fiainanao nge anao e. Mampiditra olana amin'ny fiainanao anao satria olona be problème ry afindrany aminao ny tena marina problemany. Afindrany aminao ny tena marina ny frustration. Afindrany aminao ny tena marina ni échec-ny tamin'ny fiainana. Il a échoué mariage, il a échoué avec ses enfants, il a échoué avec sa carrière, il a échoué avec ses études, il a échoué avec toutes ses relations. Donc reny échec rehetrarehetra reny ao miangona ao aminy daholo. Il a échoué ny lozany hatsarana sy ny hatsarambika koa izy. Zay. Ny lozan'ireo rehetrarehetra reo izy de any aminareo izy no eto izy manapatra de nareo koa mitady i-cautionner anazy hoe alefa andao fa mety. Non, aza miditra lalina am'zany. Aza miditra am'zany ry namako isany aza miditra am'zany fa malagasy misaina anao. Malagasy mahafantatra ny tokony atao anao. Ampiasao amin'ny zavatra tsara ny meganao, ny fotoananao, ny énergie-anao be de be reny ny influenceur azafady afaka manome zavatra pozitif eto. Ahoana ny ampatsara ny fiarinao, reny arahana fa tsy olona reraka avy any amin'ny fiainany any, tsy olona efa tsy nahita natokona tany. Mananana mizesta nakany andafy, nefa ny olona nanaraka vehivavy. Jombilo! Zany ny zesta, nefa ny manaratsy ny olona taky ny inona reny. Mba jereo aloha, mba jereo tsara, zany teny anareo dinio tsara, afaka fakao, antanio hoe manahoana marina ny tena fiainany any. Manahoana? Jereo tsara. Fantaro. Nena haiko ny zavatra teneniko. Fa tsy olona anankiray miseho manakorotana amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any Madagasikara à distance. De olona tsiraidray foana tenenina, iza indray ny pro androany, iza indray ny asitsika androany, iza indray ny asitsika androany, isanandro. Fa maninona? De tsy fa mamoaka le olona tsy samy teny. De rehefa miteny zay hoe andao anao débat aminy, de lazainareo fa hoe zay indray tsy saina. Non, mila neutralisena izy une bonne fois pour toutes. Ampahafantarina anazy une bonne fois pour toutes. Ary ampidiniko avery amin'ny pédestral ny misy anazy ery. Hitany tsara izy am'izay hoe iza izy. Satria tsy mety. Isy olona hoa tsy hoela amony tena. Fa tratrany ino moa zany intimidation ataon'iny ao. Zay nataoko. Zay fotsiny zany teneniko anareo hoe tsy rariny rehefa rehefa miditra ato amin'ny Facebook de aleo mba le olona manome zavatra mahasoa anao. Faranao mbola taraiky amin'ny page zay manaratsy olona miditra any amin'ny fianakavianao ny lapoasy, ny laginina ary ny ozona rehetra. Tsy azahoanao fitahiana ny manaratsiratsy olona sy manaraka olona mpanaratsy olona de manampy tsosika. Izy tsy any an-tanindrazana. Enao ao izy tsy miaina an'le fahorianantsika. Fa juste bevava fotsiny izy tsy solution, tsisy asa soa nataony io na indray mandeha raha tsy nanao ninina tao Madagasikara io olona io. Na ny toerana misy anazy raha tsisy asa soa nataony. Ahoana moa naovana asa soa olona migalera? Tsisy ninina vitan'io tao. Tsisy antanio anazy. Antanio anazy hoe inona nataonao ta Madagasikara. Inona nataoko? Nanao formation, mpanao formation mpampianatra, manao day camp, manao zavatra rehetrarehetra, manome ho malagasy za. Fa inona nataony? Inona nataony? Za tsy nanaratsy olona teto na indray mandeha. Ka de zay le izy ry havako aby jereo tsara. Aza lanina amin'ny olona tsisy dikany ohatran'ireny ny fotoananareo, fa jereo le mahasoa anareo, zay mitondra fanambinana ho anao sy ny taranakao. Bye bye.